Manatsoavo ampahanekentena lehibe, ampitiavana lehibe mba handray andraikitra haingana dia haingana tsy asiana takandro intsony isika malagasy rehetra ao anatin'ny nosy na ireo malagasy any ampitan-dranomasy hoe ndao tsika hanavao ny fototra iorenan'ny repiblika Madagasikara satria vaky sy tesaky izy io, marary izy io, mila arenina izy io, mila avaozina izy io. Be dia be zavatra miandry amin'izany fanavaozana ny fototra iorenan'ny repiblika ny Madagasikara izany. Koa manao antsoavo ny tena ny filoham-pirenena-perinasa, ny premier ministre sy ny gouvernemanta solom-bava-bahoaka antemeran-dolona. Ao ianareo olom-boateny isaky ny ambaratonga pahefana. Ao ianareo folo andahy malagasy. Ankehitriny sainay ny miteny eto, matoa misy an'izao fasahiranana. Taloha izy io tamin'ny voalohany isaky ny 10 taona, ny hena isaky ny 5 taona, ny hena isaky ny 3 taona. Amin'izao fotoana zao isaky ny 2 taona ny filoham-pirenena mitondra ny Madagasikara dia mandalo crise. Zany hoe tsy mitsaha milentika, tsy mitsahatra miharatsy ny atao hoe stabilité politique eto Madagasikara. Satria ny antony lay fototra iorenan'ny repiblikan'ny Madagasikara dia efa vaky sy mitresaka. Ny tenanay Max Fabiandrenirina zay manambara eto dia tompony andraikitra, naka andraikitra tamin'ny fiadina mafy, tamin'ny reny tetezamita misy ale hoe tondro zotra. Andiny voalohany tao anatin'ny tondro zotra milaza fa hoapetraka ny dinika samy malagasy, dialogue malgaso-malgasy tamin'izany. Tsy mitanterahina ny dialogue malgaso-malgasy, nodinganina ny dinika samy malagasy dia tonga dia niditra itsika tao anatina fifidianana tamin'ny 13 Izay no antom-pisiko ankehitriny hiverina amin'le fihavanana maha-malagasy, hiverina amin'ny soatoavina malagasy miretraretra. Vahaolana hoentinay hoe rehefa tafaorona atsika le fanavaozana ny fototra iorenan'ny repiblika na ny atao refondation de la république. Be dia be izany asa miandry tsy maintsy tanterahintsika raha ahitan'izany Madagasikara miova, ahitan'izany Madagasikara manova fomba famindra hankany amin'ny fampandrosoana maharitra Madagasikara dia tsy maintsy havaozina ny fototra iorenan'ny repiblika ny Madagasikara na ilay atao hoe refondation de la république.